nitondra fanazavana makasika ny namolavolana ny lalàna mifehy ny cybercriminalité na ny LKB-vava ao anatin'ny tranokala amin'ny alalan'ny tranokala ny ministra ny fitsarana Ramatoa Noeline Ramanantena-Soa toy izao ny tsara ho fantatra makasika izay. Efa nandritra ny déréfraisemental ary natao natsona olona daholo samy miara-nandinika teo natao moa le izy fa hoe noho le fivoarana le teknôlôjia ny antony anaovana anazy dia tamin'izay fotoana izay dia miara-nandinika dia zao vao nitsangana ny inona moa ny assemblée nationale dia naroso le izy fa tsy isy zavatra nafenipenina zany mihitsy niaraka ny filazana misy namana roa sasany hoe konokononona fa tsy mbola misy nafenina satria mianareo mbola tsy mivoaka hatramin'izao izay hitanareo fahasarotany fa mamandany fotoana mihitsy vao mahavita mamoaka lalàna dia tsy nisy eritreritra nanafinafina zany fa mbola nampifandraisina amin'ny zava-nisy tamin'izay fotoana izay sy tamin'izao fotoana izao fa io moa ny lalàna natao hivoatra foana ka rehefa tonga ny fotoana milana fanavaozana dia miroso amin'ny fanavaozana indray tsika fa tsy misy zavatra fenipenina zany. Mety hoe misy amendement afaka anaovana amendement ve zany sa hoe ahoana? Raha izay rehefa hita le izy fa hoe misy tsy mifanaraka amin'ny principes généraux de droit dia azo foana manao réforme zay ke ny anton'ireny texte be lehibe tonga ty reny satria manao réforme rehefa hita hoe ty efa tsy miaraka le toetrandro sony ty dia avoazina zay so lalàna momba ny sécurité iny dia verina hoe fanety izy hatramin'izay dia rehefa taty aoriana ahitana hoe aikia misy fahasairanana ho an'ny mpandraharaha fa alao alefahana ty zavatra ty dia zay le réforme zay natao naroso eto ny zareo io zany reny zavatra reny konokonoana efa ela be fa tsy tamin'izao fotoana misy ny code de communication zay amboarinareo zao fa efa tamin'ny 2015 izy zany no efa natao ny projet ny élaboration zay samy miara-nandinika tao ka tamin'izay fotoana zay mbola tsy prise en compte ny code de communication zay mbola tsy mivoaka fa zay eo aloha no miainana ka raha zay mivoaka soma tsara ny code de communication nareo dia anjaranareo koa manao hoe tia mifanipaka reto lalàna reto dia atao ny harmonisation zay ngeévolue foana ny lalàna évolue foana ny lalàna rehefa misy zavatra mifanipaka dia tsy maintsy atao zay ampifanitsiana azy zay le izy.